Alléluia. Mbola tsy ampy. Alléluia. Pale androany miaona amintsika tsirairay avy a. Na dia ohatra mbola matoritory ary ny ankamaroany. Dia faly foana iaona indray a. Hiaraka aminao mandritra ity saison ity indray a. Arak'izay anomezan'ny tompo atsika, arak'izay hitahin'ny tompo atsika indray androany. Dia faly androany fa mbola tahiny amin'ny fahasalamana ianao a. Raha ohatra ianao ka tsy tena ao tsara ny fahasalamanao a. Dia mino fa hiasany anatin'ny vatanao any izy anasitrana anao. Amen. Eny ary hiditsika amin'ny afatra amin'ity androany ity a. Ny anandro efa tapitra ny torimaso aloha. Efa 2 andro ary aza efa sarotsarotra ny tady torimaso indray. Dia amaky teny isika androany ahafahantsika mifampizara amin'ity alahady voalohany amin'ny taona ity. Andeha ho aty zay teo dia feno tomobile eny sisin-dalana. Dia ho zay hoe mba hafandray kosa zany. Matetika rehefa krismasy ohatrohatr'izay no tena feno tomobile. Fa ilay alahady voalohany amin'ny taona koa kay zany important be mihitsy amin'ny malagasy. Ohatrany hoe misy zavatra mipetraka any anatin'ny saina any. Misy fieritreretana any hoe ity ny tena important ity. Misy impact be ity. Fa mihintsy manantena fa tsy androany ihany no important aminao. Fa tena ho ataonao important ihany koa fanompoanan'ny tompo mandritra ity saison rehetra ity. Amen. Antsika maky teny androany bokin'ny Jaona voalohany toko voalohany. Jaona voalohany toko voalohany. Andininy 9. Jaona voalohany toko voalohany. Andininy 9 toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Jaona voalohany toko 7. Enregistré ve zay aloha? Sao dia fohy loatra sao dia nieritreritra na misy andiny anankity. Zay raha izay ihany dia ampy avero. Raha hoy isika tsy manana ota tsika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Jaona voalohany toko 7. Jaona voalohany toko 7. Dia ny andininy 7. Dia toy izao vaky ny teny. Zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny. Ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Amen. Teny anankiroa mety miampy any eny an-dalana fa aloha ireo ihany. Arak'izay hitaritan'ny tompo azy no ifampizarantsika anio. Teny 2 mpanoratra ray fa mifanohitra izy roa. Marina sady iso. Jaona voalohany toko voalohany andininy 7 toko voalohany andininy 9 izy teo. Sao fafery. Zao lazainy. Raha hoy isika tsy manota tsika dia mandainga ary marina tsy atao anatintsika. Dia ozy izy indray nefa amin'ny Jaona voalohany toko 7. Zay nateraka Andriamanitra ny manina moa tsy manota satria ny voan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny. Zany hoe mpanoratra ray, boky anankiray, taratasy ny tena marina fa tsy boky, taratasy ray. Zany hoe au même moment nanoratana azy.
tsy hoe ny anankiray tamin'izy mbola sahirakirana dia ny anankiray tamin'izy nahery be na ny anankiray tamin'izy mbola tanora fanahy dia ny anankiray efa antom-panahy matakatra zavatra bebe kokoa fa taratasy ray fa zavatra roa mifanohatra no resahany ao anatin'ny ilay izy dia ahoana ireo fahamarinana ao anatin'ilay izy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'io baiboly io ao anatin'ny filazantsara ao anatin'ny epistily indridridrindra dia mila fantatritsika tsara tsy ho teny ray io ihany misy zavatra mifanohatra oatra zany be dia be zavatra mifanohatra ao anatin'io epistily io ao anatin'ny baiboly ao misy zavatra be dia be ao ohatra tsotra zao miresaka Paoly any bokyny Koritianina any voalohany izy miresaka ianareo dia araky ny fanahy isika dia araky ny fanahy fa tsy araky ny nofo dia izy ihany no manambara ao anatin'io taratasy mitovy io ihany hoe fa raha misy atilahy ao aminareo misy fifandirana misy tsitokotokoana dia tsy araky ny fanahy ianareo zany fa araky ny nofo misy zavatra mifandony misy zavatra mifanohatra ary raha mandinika tsara ny olona dia mahita an'izany fa raha tsy mandinika ny olona dia mandray safobe mantsina fotsiny dia indraindray te hiaro an'Andriamanitra te hanao avoka an'Andriamanitra fotsiny tsy izy mifanohatra zany ao ka mitovy daholo ka mifameno daholo fa misy mifanohatra ao ary zay indrindra no ilansika fahazavan-tsainy fanazavana mba tsy hampatonga antsika hisalasala mba tsy hampatonga antsika hirosainy mba tsy hampatonga antsika ho latsaka amin'ny tsy finono hoe sao tsy tenin'Andriamanitra ary ty fa tao mifanohatra le izy dia zao ny zavatra zay misy ao anatin'io epistily io rehefa nateraka indray marina ny olona anankiray averiko eto ny atao hoe fahateram-baovao ny fahateram-baovao dia asan'Andriamanitra ao anatin'ny asan'Andriamanitra ao anaty ozy ny boky ny Efesianina hoe tsy avy aminao zany tsy décision-n'olombelona ny fahateram-baovao averiko ilay fanoharana tsy misy zazakely mihitsy ny anapa-kevitra hiditra ao anatin'ny kibon'ny reniny hoe mba te ho teraka ka ndeha hiditra eo ambavany mamy amin'izay ateraka tsia ray aman-dreny rotota no mifanapa-kevitra dia lasa misy zazakely ao anatin'ny kibo dia lasa miteraka rehefa aveo dia mivoaka zany hoe ny processus na fahaterahana ny lalan'ny fahaterahana ny lalan'ny fahatongavana eto ambonin'ny tany dia tsy fanapa-kevitra avy amin'ny zaza fa fanapa-kevitra avy amin'ny ray aman-dreny ny reniny nanapa-kevitra anena dia mivoaka ny zaza ny reniny manapa-kevitra rehefa omena sakafo tsara mandeha mitondra tena tsara araka ny tokony ho izy manaraka tsara izay hitaritany dokotera dia mitombo normalina tsara ny zaza dia teraka somatsara izy fa raha manao kitotoany reny dia maty amboaka io zaza io na afaka io zany hoe décision an'le maman'le izy amin'ny akapobe zay fandehan'le zavatra dia takizay ihany koa ny fahateram-baovao Andriamanitra mikasika ny fony olona ray miasa ny anatiny mampafantatra azy fa mpanoty izy ary mampafantatra azy fa tia azy Jesosy ao anatin'io fahotany mampafantatra azy an'izany zavatra zany mampafantatra azy ny valeur ny fidianana azy eo Calvary rehefa mandeha ny film Jésus de Nazareth ho an'ny olona old school nahita an'izany manahitra fo kely ihany izy rehefa tapitra ny film ao anatin'ny paka dia samy mba mitehatratra daholo dia maty Jesosy rehefa tonga ny film ny Mel Gibson La Passion du Christ dia tsy tapitra mitehatratra tsony fa ny ankamaroan'ny vehivavy dia mitoma maty la Jesosy dia fona Jesosy ny afahotako rehetra raha-pitsy izy hiverina anao ny ataony ihany afaka 2 andro izy hiverina anao ataony ihany zay le olombelona izay tsy manam-pahefana andidiny avenirany tsy manam-pahefana anapa-kevitra tsy manam-pahefana anova ny fiainany sy anova ny antom-pisiny fa rehefa Kristy no mikasika ny fony olona anankiray dia miova tanteraka izy tsy tapitra eo amin'ny fijerena film ary ny tena marina azy tsy le film ny tena mampanina azy fa ny tenin'Andriamanitra no miteraka azy lay votsy mety oloha ozy ny tenin'Andriamanitra zay ny ambarany lay vo efa nateraka indray ianareo efa ateraka indray ianareo tsy tamin'ny zavatra mora simba fa tamin'ny tenin'Andriamanitra zay velona sady maritra dia lasa teraka le olona dia lasa manana fanirinan'Andriamanitra izy
rovino rapitso afaka pitso afaka herinandro afaka tapabolana afaka heritaona mijanona ao anatiny ao lay faniriana sy etaeta mirehitra ao anatiny ao satria lasa olona vaovao izy. Io le ambarany Jaona voalohany toko 7:7 teo hoe misy voan'Andriamanitra ao anatiny ao. Ny voan'Andriamanitra dia mahatonga ny olona mitady an'Andriamanitra. Sany nahatonga an Jesosy miankina tendrombohitra foana isaky mihetsika. Tsy tafatombona mihitsy izy etỳ amin'ny tany lemaka. Tsy tafatombona mihitsy izy amin'ny fiainana milamina. Tsy mety amin'ny mihitsy izy amin'ny matoritory fotsiny izany. Fa lasa izy miankina tendrombohitra, lasa izy mankany an-tany foana, lasa izy mandeha any amin'ny toerana maro isan-karazany. Eny Jesosy ny toeram-pivavahana. Tsy fivavahana ny ataony ihany, fa hitory teny. Fa ny azy ny toeram-pivavahana. Amin'ny toerana rehetrarehetra izay tazatazany eny, dia lasa izy mivavaka eny. Ateraka indray ny olona, dia misy natiora hafa ao anatiny. Dia lasa misy natiora ananky vaovao ao anatiny ao. Fa zao, le natiora vaovao tsy mafafa alay natiora taloha. Dia lasa misy double natiora ao anatin'ny olona. Lasa misy inona? Lasa misy double natiora. Rehefa ateraka indray ny olona anankiray, dia misy natiora anankiroa samy hafa ao anatiny. Le nateraka dada sy mama, le nao tia tsaramaso iny, tsy miovy iny. Tsisy hoe converti dia lasa tsy tia tsaramaso tsony, mandainga izany. Fa le tianao ihany ny tianao. Tsisy hoe converti dia lasa tsy tia gâteau tsony, fa lasa pizza zahatra amin'izay nandraisako an Jesosy. Lasa pizza ny ihany tiako zao. Satria raha misy olona vaovao, raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Dia lasa pizza indray ny tiany. Fa tsy tiany tsony le gâteau. Tsy misy izany. Ary misy ara olona mamaritra ny fahateraham-baovao sy ny maha-kristianina amin'ny resaka fahadiovana. Izany fahadiovana izany resaka fitaizana fotsiny. Aza gaga mihitsy raha misy olona mety be lelobe izy tamin'ny mbola tsy nateraka indray, mbola tsy nandray famonjena. Gaga ianao ary tefa converti mbola be lelo foana. Fa ngatsy hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia vaovao, ohatrany tsy vaovao, ohatrany tsy navozona ny orona fa ny teo ihany ny teo. Reny fitaizana reny. Misy karazan-javatra tsy miova ao anatin'ilay processus ny fiarahana amin'Andriamanitra. Dia tahaka an'izay mihitsy ity tantara izay resahan'i Jaona ity. Misy olona anankiroa velona ao anatin'ny olona izay nateraka indray. Ho an'ny olona tsy nateraka indray dia ray ihany, lay maha-olombelona azy, lay manofo azy. Misy tsara ao dia misy ratsy ao. Ianao za mieritreritra mihitsy hoe olon'izao tontolo izao dia ratsy foana. Misy toetra tsara ananan'io tsy anananao. Ary misy toetra ratsy anananao tsy ananan'io. Dia indray ny olona mandrefy ny zanak'Andriamanitra par rapport amin'ny zavatra ohatran'izany, dia diso fanantenana izy. Araka ny teneniko amin'ny kristianina nefa mbola manimpinimpy fako iny atokotany fitaizana izany. Tsika dia ifampitaizana izany zavatra izany ho tia madio. Fa tsy midika mihitsy izany hoe nateraka indray ianao satria tia madio. Ary tsy nateraka indray ianao satria ianao mbola voretra. Tsia! Misy zavatra mbola mitoetra ao. Misy natiora mbola mitoetra. Misy double natiora ozy izy tsika teo. Ho an'ny olona izay efa ao amin'ny Kristy Jesosy, misy double natiora. Inona amin'izay le double natiora? Jaona voalohany toko voalohany dia milaza ozy izy teo hoe raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mandainga isika. Ary marina tsy ao anatsika. Izany hoe na dia efa nateraka indray raha ny olona anankiray, dia mbola misy natiora maha-olombelona ao anatiny ao. Mbola misy fotoana izy manota, mbola misy fotoana izy tezitra, mbola misy fotoana izy tafitohana, mbola misy fotoana izy reraka. Natiora olombelona izany, ny fanahy ao anaty tsy mety reraka izany. Amen. Tsika an'izany. Misy fotoana izy mbola kivikivy, tsisy fanakivy izany. Le double natiora, natiora anankiray olombelona, fa ny natiora ray, natiora an'Andriamanitra. Ozy izy lay teny, novakitsika teo Jaona voalohany toko 7. Tsy mahay manota izy satria ny voan'Andriamanitra ny inona tsara? Avereny farany hoe ny voan'Andriamanitra mitoetra aiza? Misy voan'Andriamanitra atao anatika. Dia raha nateraka indray ianao dia misy voan'Andriamanitra ao anatinao. Misy semence de Dieu ao anatinao. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra laza teo, misy an'izay anankiroa zay zany ao anaty. Lay anankiray, lay anao anankiray dia olombelona.
mbola manao fahadisoana. Olombelona mbola manao erreur. Olombelona mbola manota indraindray. Olombelona mbola reraka indraindray. Olombelona mbola mety kivy indraindray. Fa ny anankiray ao aminao kosa dia zanak'Andriamanitra. Io ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny atao hoe zanaka dia mitovy natiora, mitovy rà, mitovy ny rà mikoriana. Ny zanak'alika zao ino? Teneny tsara moa e. Ina zanak'isoa? Ina zanak'olombelona? Ary ina zanak'Andriamanitra? Andriamanitra manana nature de Dieu, ilay fanahy izay napetraka ao anatsika. Ary Andriamanitra dia tsy mety reraka, marina sa diso. Andriamanitra tsy mety kivy, marina sa diso. Andriamanitra be fitiavana, marina sa diso. Ny attribut, ny toetran'Andriamanitra rehetra. Andriamanitra tsy manota, marina sa diso. Ny toetran'Andriamanitra rehetra dia misy ao aminao avokoa, amin'ny alalan'ilay nateraka indray ao anatinao. Azonao otreo? Azo otreo? Izay ilay anankiroa zany. Miarabelona amin'izay ireo roa ireo. Rehefa miarabelona ireo roa ireo, dia izao ny zavatra izay mila fantatra ao anatin'izy roa, ao anatin'ireo anankiroa ireo. Zasenao famarinana anankiroa zany no misy ao anatintsika. Sady olombelontsika no zanak'Andriamanitra. Sady mpanota isika no tsy misota amin'ny toetra ao anatintsika. Mbola araka avy ao anatin'ilay izy. Zany ilay maha-olombelona anao mpanota foana ny anarany. Azao. Fa ilay maha-zanak'Andriamanitra anao tsy mpanota ny anarany. Eo mason'Andriamanitra isika, dia izao ilay sary izay nomeny ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ray ozy izy. Ary tsy misy mpanalalana amin'Andriamanitra, fa iray Andriamanitra, ary tsy misy mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona afa-tsy Kristy Jesosy izay olona. Amin'ny testamenta taloha amin'ny bokin'i Isaia misy an'izao teny zao. Hitanako tsy fohy eo Jehovah, ary masoko tsy jambo, sofoko ihany koa tsy lalodalovana fa mahare. Fa zao ny fahotanareo, ny hevitra mampisaraka ay aminareo, ka dia tsy miaino aho. Tsy miova izay Andriamanitra izay. Andriamanitra tsy miova. Andriamanitra tsy tia fahotana. Andriamanitra mpakahalaota. Ary Andriamanitra tezitra ny amin'ny fahotana. Misy olona mantsy mety nisy fotoana nisy nanipy kely izay question izay hoe miova ve Andriamanitra? Za Jehovah no tsy miova ozy izy. Raha nasika izy tamin'ny fahotana tao amin'ny testamenta taloha dia mbola masika izy mandraka ankehitriny. Fa inona no niova? Nisy nitsofoka teo ampovoany. Izay ny atao hoe mpanalalana. Azonao? Tetezana. Dia iny nitsofoka teo ampovoany iny no niara-ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra. Izay hita ny tao amiko sy taminao. Rehefa mijery Andriamanitra, dia tsy ilay mpanota intsony no hitany. Tsy ilay elokareo ny hevitra mampisaraka ay aminareo intsony no hitany. Fa iza no hitany? Jesosy Kristy no tazany. Dia rehefa mijery ahy izy dia zanany fahitany. Malgré fahalemeko rehetra. Alleluia. Malgré zavatra tsy vitako rehetra. Amen. Dia izao amin'izay raha zavatra lazaiko anao ty androandroany ity. Misy vérité roa ao anatintsika ao. Misy fahamarinana roa ao anatin'ny olona rehetra izay zanak'Andriamanitra marina, izay nateraka Andriamanitra. Ny anankiray faible dia ny anankiray mahery be tsy misy ohatr'izany. Ny anankiray mbola manota ary ny anankiray ny marina mitoetra ao anatiny. Ny anankiray velona be fa ny anankiray matiny ray tsisy raisina ho aminy, fa ny anankiray feno ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra. Ireo roa ireo dia marina. Fa miankina aminao amin'izay hoe iza ny fahamarinana ho raisinao. Iza ny fahamarinana ho raisinao. Nandeha namangy izay dia hoy izay nanazava tamin'ilay ankizy ny vangina hoe atao am-piangonana zao misy seza be dia be ato. Dia amin'ireo seza ireo dia misy olona. Raha manaiky ve izay aloha? Eo ianao aloha, tsy matoto anao ny eo fa eo tsara ianao. Fa amin'ireo seza ireo ihany koa misy seza banga, tsisy olona. Marina izay sa tsy? Izany hoe samy fahamarinana, na ilay misy olona, na ilay tsisy olona. Fa anjarako amin'izay no mandray, anjarako amin'izay no manapa-kevitra hoe iza amin'ireo roa ireo ny fatoako. Raha hijery ilay tsisy olona
tena tsy tonga fa dia inona loatra ary fa ahoana ihany ary fomba hitondrana ny reto olona reto hoe fa maninona ny ohatran'izany fa mandra-pahoviana no tahaka izany mety amaly Andriamanitra hoe mandra-piavoko misy tsisy olona foana ireo seza ireo misy foana ary ny tena fanaovany azy tonga indray dia tsy tonga indray tonga indray dia tsy tonga indray tampotampoka hoe miara tonga izy rehetra tampotampoka hoe miara tsy tonga indray izy rehetra dia fampiresaka hoe fa ahoana ary zany tsika ve misy olana sa le olona misy olana fahamarinana izay azoko atao amin'izay no mifantoka amin'izay fahamarinana ray izay dia ho reraka ny any anatiko rehefa mifantoka amin'izay fahamarinana ray izay tena raha zao mitoy raha ohatra ny efa manomboka mely eo 20 taona angizeny nampony ohatr'izao foana ve zany ny fiainana oksaika fa tsy dia tena ifonsa be ntsony atoato fa alohaloha amin'izao amin'izay tsy dia anina fa be zay aloha mba ho an'ny hafa indray fa raha mifantoka kosa amin'ilay seza misy olona dia amin'ilay misy anao dia hifantoka dia hanomboka andinika anao hoe ianona tena olona mahafinaritra ianona tena olona mahatoky ianona tena misaotra ny tompony ny afisiny fa izy tena naharay an'ilay fanahy izy tena nateraka indray ary izy tena nandray ny fanavozam-panahy ary ao amin'ny fanahiny ankonany misaotra Jesosy nohony amin'izay zavatra izay rehefa zay nibanjinako rehefa le seza tsisy olona nibanjinako dia reraka rehefa le seza misy olona nibanjinako dia mahery aho izany hoe safidiko eo reraka sy ny ahery mahazo mibanjina ianao ny fahalemenao sy ny fahotanao sy ny fahadisoanao dia mahazo mihirahira zany ianao mpajaiviko indray ilay hira anankiray izay hoe ty mpanota mahantra kely raha io azonao atao ny mihira zany fahamarinana ange zany sa tsy fahamarinana zany mahantra ange ty nofontsika ity na i Paoly ary ny lazan'izany ao am-boky Romanina 7 indrisy olo mahantra indrindra aho izany anafaka amin'ny tenan'ity fahafatesana ity corps de la mort zany ity vatany ity natao amin'ny fahafatesana ozy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe na dia ho faty ihany raha ny tena no nyota fiainana mandrakizay kosa ho an'ny fanahy anjarako no mibanjina hoe ilay tena izay ho faty no nyota ve no eritreretiko sosaintsainiko sa ilay fanahy izay nomena fiainana mandrakizay izay novitina lafy izay najangana tamin'ny maty izay nomena naram-baovao izay nomena natiora vaovao ny fahatsarana Andriamanitra rehetrarehetra napetraka tao aminy inona no banjiniko inona no deraiko inona no ankalazaiko inona no meko voninahitra amin'ny akabeaza amin'ny fiainako izany tianao izay tianao fahamarinana daholo izy ro fahamarinana daholo olombelona mpanota ianao oy mara zany fa zanak'Andriamanitra tanteraka ihany koa ianao mara zany olona manao fahadisoana ianao mara zany olona manao ny maneho ny fahatsaran'Andriamanitra ihany koa ianao mara zany ka iza fahamarinana ho raisinao fa anjaranao no safidy tsy anjaran'Andriamanitra fa samy efa napetrany teo aminao le izy samy nataony teo aminao le izy rehefa vakianao i bokyny Romanina 7 sy ny 9 izay mitoy dia zao ny ambaran'ny Paoly indrisy olo mahantra izany anafaka amin'ny tenan'ity fahafatesana ity amin'ny voalohany izy mitoloko malahelo noho ny amin'ny faratsiny noho ny amin'ny tsy fahataterahany noho ny amin'ny fahotana izay mbola tsapany fa miasa ao anatiny fa miteboka faharoa izy dia milaza amin'izay misaotra an'Andriamanitra ao maninao ny misaotra an'Andriamanitra misy ale fifaliana amin'izay ao anatiny mampahery azy fa ankehitriny izy tsy misy fanameloana azy ao Kristy Jesosy fa fanahiny fanainaina ny lalàna ny fanainaina nanafaka ho afaka amin'ny lalàna ny fahotana sy ny lalàna ny fahafatesana nanomboka mibanjina le verité faharoa amin'izay Paoly iza ao amin'ny Kristy olona afaka ao amin'ny Kristy olona zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy rehefa zay no raisinao zay fahamarinana faharoa zay
dia milazanao azy raisinao zay ihany koa no miatra ao anaty fiainanao. Rehefa tsakotsakonao foana mampanotanao dia azagaga raha mbola anota indray raha pitso. Dia azagaga raha mbola anota indray raha afaka pitso. Rehefa farerahanao foana no irairainao, rehefa tsy fanananao foana no irairainao, rehefa mivalim-bavaka tsy azonao foana no irairainao, ka fahamarinanao ale izy marina nge zany, marina fa tsy nazo valim-bavaka. Ty zao nangatako tsy azo, ty zao nangatako tsy azo, ty nangatako tsy azo. Fa Davida nanapa-kevitra, za tsy hiraira an'izany, fa za hiraira io misaoran'i Jehovah ary fanahiky. Dia aza misy adinonao ny fahotanao rehetra. Zay ve le izy? Aza misy adinonao ny fahalemenao rehetra. Aza misy adinonao ny arerahanao rehetrarehetra. Dia tanisao avokoa ireo olona tsy tianao rehetrarehetra. Dia tanisao avokoa ireo zavatra manjo anao rehetra. Ny aretina rehetra izay efa nandalo tao amin'ny fiainanao, tanisao avokoa. Aza misy adinonao ireny na iray ary. Nanapa-kevitra Davida fa tsy zany ny azo notanisay. So tantaray. Aza misy adinonao ninona ozy? Ny fitahina rehetra. Samy marina daholo izy roa. Fa iza ny kanao, iza ny positionao, iza no derainao, iza no irairainao, iza no sandratrao, iza no menao voninahitra. Any amin'izay mampahery anao manome voninahitra. Amen. Any amin'izay mampahery anao, any omena voninahitra. Miderahan'Andriamanitra fanaterany indray. Miderahan'Andriamanitra fizaka ho fo maraina ianao, mbola tsy miloka ninina akory ny vavanao dia efa voadio ny fahotanao. Any amin'ny testamenta taloha misy teny ohatran'izao izy miaiky ny elony ka mafoy, zany ny azo famindrapo. Ohabolana raha tsy diso aho, ohabolana 20 ano any raha tsy diso. Fa rehefa maty Jesosy, zao ny zavatra ambarako aminao, ny fitsorantsika, ny faniketsika, ny fahotantsika. Le Jaona voalohany toko voalohany teo raha hoy isika hoe tsy manana hoditsika dia mandanga, dia marina tsy mitoetra ao anatsika, dia misy toyana izy iny le efa valo raha tsy diso. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy dia manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Fa zao ny zavatra izay ambarako anao ty androandroany ity. Ny fiaikentsika, ny fahotantsika dia participation minimum ao anatina processus ny fanadiovana antsika. Averiko. Ny fiaikentsika, ny fahotantsika dia participation minimum, zany hoe fandraisana anjara faran'izay bitika indrindra ao anatin'ny lalan'ny fanadiovana sy famelan-keloka zay atsika. Sasy ianao nge tsy mitanisa fa tsy izay mibaribary, sy izay mivandravandry, izay tsapatsika, izay hitatsika. Mitovy amin'ny zazakely ihany io. Za olon-dehibe dia mahita ny betizy rehetrarehetra izay ataon'ny zanako. Fa filtreko hoe inona ny azo itenenana azy, dia iza ny azo andeferana. Fa le azo andeferana ve midika hoe tsy nanao hoe mety iny nataony iny? Tsy mety le nataony. Fa za manapa-kevitra aloha izy mba tsy teneniko amin'iny raha iny fa zany koa ve dia ilana vaniny aminy. Nisy vary ray sotro ohatra tsy nohaniny isan'andro zao ianao dia ila vaniny. Aza vela izy taraiky eo na voambary ray ary. Dia anasa vilia indray ianao dia memenina indray hoe ity voambarina re ty manetsina ty eo. Dia isaky mihetsika ianao dia nareo ampanasana vilia sasapiso. Feno an'izao, tsy miheno anao tsony izy farany. Hodiny fanina fotsiny ianao. Dia atao rabofy ianao. Fa rehefa filtrenao ny fomba fitaizana azy hoe eto izy tenenina dia eto izy tsy tenenina, dia voatazonao foana ny relationareo mianaka. Dia ohatra izay koa ny an'Andriamanitra. Kely ihany. Raha farafa be indrindra 20% ny zavatra nataontsika ihany io tantaraintsika sy resantsika amin'Andriamanitra. Fa ny 80% Andriamanitra mamelana io tsy mila tantaraina akory. Mbola tsy mifoha akory aty efa voadio fa voavelany eloko efa voaisitra fahotako rehetra. Zany zavatra izay ataon'Andriamanitra ho ahy sy ny famindram-pony izay ataony ho ahy. Ary izay dia fahamarinana, verité izay. Dia anjarako amin'izay misafidy hoe iza ny verité inoko, dia iza ny verité, iza ny fahamarinana nosika, dia iza fahamarinana izay ampahery ahy, dia iza fahamarinana izay androsoko. Zay ny tapany voalohany.
misy tapany faharoa le izy. Zay le tsara be, zay le côté tsara be. Fa le côté anankiray dia ilaina ihany koa. Ilaina ny fahafantaranao sy ny fanekenao fa mbola mpanotena. Fa tsy hoe tsy ilaina zay. Ka hoe isaka mihetsika dia zao foana. Lasa misy fieboebony ao anaty. Lasa misy fandavana amin'izay. Efa manao tsy mety zao dia mahita verset anazavana. Efa azo ny fanambarana ny soratra masina. Tsisy teny mihitsy ao amin'ny Baiboly milaza na iray ara hoe fahotana ny mitangy tamboho. Tantara tena nisy zany. Tantara tena nisy zany. Nisy rahalahy anankiray tratra avy amin'ny enina maraina izy mitsambikina tamboho. O rahalahy ianao hitanay mitsambikina tamboho, ozy iarainy. Tsisy teny mihitsy ao amin'ny Baiboly na iray ara milaza hoe tsy azo atao mitsambikina tamboho. Nefa fantatra tsara hoe avaizy izy tamin'io fotoana io nampitsambikina azy tamboho. Fa le tamboho entiny anamarina ny tena amin'izay le zavatra. Satria maninona? Misy zavatra famarinana mandeha ilany amin'izay ao anatin'le tantara. Jerenao ty équilibre izay nataon'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao ity. Ny équilibre izay nataon'Andriamanitra amin'izao tontolo izao dia misy maizina dia misy mazava. Marina sa diso? Fa ny mazava lava kokoa noho ny maizina. Marina sa diso? Nataon'Andriamanitra maharitra kokoa ny mazava noho ny maizina. Nataon'Andriamanitra maharitra kokoa ny mazava noho ny maizina. Ny vanim-potoana dia misy karazany anankiefatra. Ohatry ny faharoa ngamba sisany eto Madagasikara fa tamin'izay mbola nianatra tany amin'ny 1990 mbola efatra izy. Dia rehefa jerenao ao anatin'ilay vanim-potoana eto Madagasikara dia ny ririnina fohy kokoa noho ny andro mafana sy ny orana izay afaka ambolena sy karakarana voa. Fa fohy kokoa le ririnina. Fa ilaina ny ririnina sa tsy ilaina? Ary ilaina ny maizina sa tsy ilaina? Ilaina ny problema sa tsy ilaina? Ilaina ny fitahiana sa tsy ilaina? So dia tsy ilaina aloha, so dia fara-panahy be tsika aloha tsy mila fitahiana zany tsika. Tsika mahandro ny tompontsika na tsy ho tahiana mandrakizay ary. Fa marinana zany fa ilainao io. Reraka ihany ianao. Raha isaka mihetsika zao dia komba foana, komba foana. Ilaina le izy hoe tena lasa mafototo ianao sy sisa fa raha zany foana ny tonga eo aminao. Vetivety ihany tsika dia antitra. Dia lasa tsy marina intsony fa lasa nambomboatra amin'izay an'ilay filaza. Mahafinaritra be miaraka amin'ny Jesosy. Nefa atao am-piangonana ihany izy ny tena mahafinaritra be. Fa ao anatin'ny fiainana andavanandro efa mavesatra. Mihira hoe tena tiako tompony miaraka aminao a. Naiza hitondranao a. Fa ny realite any anaty any maizana zany afaka olona mazoto be mivavaka. Fa rehefa tena hivavaka tsy tena araka an'izay. Misy fahadisoana, misy tsy fahamarinana. Isika dia olona équilibré. Isika dia olona misy fifandanjana ao anaty. Tsika raha miresaka hoe tsika raha mandeha ny toriteny eto tsisy resaka toriteny fitahiana, tsy midika izany hoe tsy ilaina ny fitahiana. Fa fitahiana omen'Andriamanitra maimaimpona. Zay ny ambarany ao amin'ny boky Mateo 4:1. Na tsy mangataka ary ianareo, na tsy maninona hony. Efa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany. Ka inona mbola anaovana tsy ambaratelo fitahiana eto? Efa fantany fa tokony ho anao zany. Fantany tsara mihitsy fa maina ny janoary. Dia izy mandraraka moramora andro. Zay ahafahanao mivelona mandritry ny janoary. Aza matahotra ny janoary zany ianao. Amenna. Na 30 andro ny halavany na 90 andro ny halavan'ny janoary. Tsy matahotra n'izany tsika. Ny Andriamanitsika mahavelona tsika na janoary ary mandavataona. Amenna. Misy zavatra ataon'Andriamanitra ary misy équilibre. Ilaina ny zavatra rehetrarehetra. Ilaina ny fahafantarana fa zanak'Andriamanitra mba tonga hery. Fa ilaina ny fahafantarana sy ny fiekena fa manana ny fahalemeko mba tonga hanetry tena. Ka tsy hiseho azy ho izao sy izao. Be dia be n'olona rehefa tsy mahazo an'izany zavatra zany dia hozy izy ny teny frantsay hoe manao faux semblant. Manao modimody. Satria tantaraina hoe any anatina tontolo zany resana hoe
miaraka amin'i Jesosy tsy maintsy tahiny dia tsy maintsy ianao mampiseho an'izany zavatra izany. Mahazo akanjo vaovao ny olona, ny mpidera, ny tarika fotoana sy ny sisa, ny ekipa rehetrarehetra. Manao tsy fanao mihitsy, tsy maninona mindrana akanjon-drahavavy, tsy maninona mindram-bola, mitrosa, satria miaraka amin'i Jesosy tsy maintsy maompoka. Nefa miaraka amin'i Jesosy koa mety borina. Famarinana zany sa tsy famarinana? Tsory marina, tsory fa tsy maninona zany. Tomboka mahalala hoe borina ianao. Tomboka mahalala hoe tapaka tanteraka mihitsy ianao, tapaka. Tsy voatery zany amboamboarina, fa réalité zany, vérité zany, ary ilainy zany, fa amin'ny vanim-potoanany fotsiny ihany. Amin'ny vanim-potoanany ilaina le izy. Ary mila miaiky an'izay tsika hoe ilaina zany zavatra zany. Zao ny fahamarinana. Araka le lazaiko anao teo, ozy Paoly, tsy misy zavatra tsara mitoetra atao anaty ilaina ny fanambarana an'izany ao amin'ny Romanina 7. Ao amin'ny Romanina 9 tsy ilaina intsony ny tantaran'izany. Atao amin'ny Romanina 9 ny zavatra ilaina dia ny fitantarana ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izay. Atao amin'ny Romanina 9 ny zavatra ilaina dia ny fitantarana an'izay malgré an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Dia tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Malgré ny fahantrana, malgré ny tsy fananana, malgré ny zavatra mitranga rehetra, malgré ny tsy fahatokisako indraindray. Marina zany, marina daholo zany rehetrarehetra zany, marina ity, fa marina ihany koa ty anankiray ity. Ary samy amin'ny vanim-potoanany ireo. Ozy hoe ny anankiray natao hanandratra anao, ny anankiray natao hampahery fonao. Ianao zany mila mahafantatra ary mila mahalala hoe ohatra ny ahoana ny atako ankehitriny dia ohatra ny ahoana le vérité ilaiko androany. Fa samy marina izy ireo. Fa raha reraka be fanahinao tsy ilainao ilay fahamarinana anankiray hoe ianao dia olona tsy mendrika. Raha reraka ny any anatinao any. Olona efa marary ve dia hitondranao voavoatra zany ianao zany dokotera. Voaka ny analizy dia tsy mahindrangaza ny teny efa tsisy raisina intsony. Ary raha zao mifandehany a statistiquement eo amin'ny tapa-bolana eo raha be dia hody any amin'ny rainga fahamarinana daholo zay. Fahamarinana zay, médecine milaza an'izay, ny bilan milaza an'izay, ny analizy milaza an'izay, sisa rehetrarehetra. Fa fahamarinana tsy ilain'ilay marary zay. Sa tsy marina? Fahamarinana tsy ilainy zay. Fa ny fahamarinana ilainy, misy fahamarinana hafa ho azo ambarana azy. Dia ino no ilainy, ino mampatanjaka ny sainy. Dia rehefa matanjaka ny sainy dia mamorona zavatra, za tsy dokotera dia tsy haiko inona voaforonin'ilay saina ao, izay mi-encourager anazy, izay mamelona ny vatany, izay manome fanantenana anazy. Dia ino no mampatonga azy, mitondra azy ho amin'ny fahatsaratsarana kokoa, mitondra azy ho amin'ny fitombona fahasalamana, dia mahatsara azy. Dia ianao koa tahaka an'izay, misy double vérité ao anatintsika zanak'Andriamanitra. Dia mila fantatra hoe aiza ho aiza ny positionko ankehitriny. Ilay olona reraka ve mila fahamarinana milaza amiko. Fa mbola zanany foana. Efa hitany afa reraka amin'ity, raha ohatra hoe androany mihitsy ianao ny reraka zany, fa mba hoe tonga tsy sazoka fotsiny ianao. Amin'ity 4 androany, sa 5? 4. Amin'ity faha-efatra ny volana janoary, taona 2024 ity, dia ity ny fahamarinana ilaiko. Izay marina fa tsy foronina, tsy amboamboarina, tsy fanamboaran-tsaina, fa fahamarinana tena izy. Dia io no raisiko. Misy mantsy fahamarinana foronina, atsanga tsy amanorana, zavatra tsy ho tanteraka mihitsy fa forsena fotsiny. Ianao ny anakarena indrindra amin'ny ankohonanao. Zavatra tsy ho ao amin'ilay izy mihitsy ny fandrasana 40 taona tsy miainga ihany ilay zavatra. Fa misy ny fahamarinana izay avy amin'Andriamanitra izay araka ny fanazavako anao teo. Zanaka isika, voavela heloka isika dia any ianao no mandeha. Fa amin'ny fotoana kosa ianao, enonao any anatinao any. Fa eto atokony anetry tena, dia eto mandray ilay fahamarinana faharoa amin'izay. Raha veryntsika amin'ilay seza. Misy fotoanako raha reratreraka dia ny présence anareo. Ino no ataoko fahamarinana.
ananatra indray ny any anatiko azy dia mampijoro ahy indray dia mampatonga mbola hanohy indray mahatonga mbola hiazakazaka indray. Ao anatin'ny formation zao rehefa manao formation tao anatin'ny 3 taona zay dia mizara roa ny olona. Misy le olona zany tena hitanao hoe na androso na ray tena ao tsara, fa misy le olona ihany koa tena fantatro fa na tsisy miteny raha misy tena lotika mihitsy ao fony amin'ny paster Tofo, satria mafimafy ny fifampitaizana sy fifampitondrana dia misy tena lotika mihitsy. Dia ao anatin'ilay izy mila mijery amin'izay raha voaleray le lotika ny fony no jery dia za tsy hanao tsony marina hoe efa manao zavatra gratuit fotoanako lany eto mbola za koa londolondonareo menakafo za tsy mavita vao nareo alao ny tompo anangana olona hafa. Fa ato amin'ilay côté anankiray no jereko reto kosa misy olona mahery areto misy olona tena naharay areto misy olona ny voatra sy ny velatra no ny fanolorako teny dia mbola androso indray. Fa fotoana amin'izay mahery dia manomboka mandinika amin'izay miverina amin'ilay siza isika matanjaka indray ny anatiko any fa maninona tokoa ary no tsy tonga tsony le olona eto. So dia misy zavatra tokoa ary tokony diniana ao anatin'ilay izy. Azonao ilay izy ilaina daholo les deux vérités. Fa raha hijanona amin'ilay anankiray foana dia miletika foana fa tsisy raha raiko izy io mbola eo izy io ty mbola misy raha indana amin'ilay daholo ny amako tsy manina io mbola eo ry indray io mbola misy dia fongana amin'ny farany tsy fantatra hatramin'ny farany hoe inona ilay problème inona ilay olana fa les deux vérités ilaina. Hiatrika n'ity taona ity isika sady zanak'Andriamanitra ianao mbola olona misy fahalemena, olona misy fahotana, olona misy fahatsoa. Raha hibanjina foana ianao ny mahazanak'Andriamanitra anao dia hanamartena foana ianao. Vovonjy ahy tantara lava ary vovonjy foantsika na hanompo ana tsy hanompo zanak'Andriamanitra foana. Famarinana izay fa ilay famarinana mandeha ila izay tsy hampitombo izay tsy hampandroso journée foana zany ny fiainanao tsy tianao mihitsy le alina vao maizimaizina kely dia tsy mety amiko tompo ty maizimaizina ty alohan'ny andro mazava ihany fa tsy mety amiko ty. Ny sasandray maizina foana ny ty mirahirana tsy mety tsy avitra ohatran'izao hoe tsy izany misy équilibre dia ozy ateo hoe ny mazava dia maharitra noho ny maizina dia ohatran'izay ihany koa zany ny fiainanao. Ny ankamaroam-potoana ianao dia tokony hibanjina hoe izy ianao ao amin'ny Kristy. Tahaka ny ahoana ny fidianana anao, tahaka ny ahoana ny fitiavana anao, tahaka ny ahoana ny fahatokisana fa na tsy matoky ary ianao matoky foana izy, tahaka ny ahoana ny fandresena izay napetra ny taom-ponao. Ianao dia olona manana fitiavana ao anatinao, ianao dia manana fahononantena ao anatinao, ianao dia manana ny herin'Andriamanitra ao anatinao, ianao manana ny famasinan'Andriamanitra velona ao anatinao. Fa vérité ihany koa mbola eny an-dalana ianao, mbola misy fahalavona manjoanao, mbola misy arerahana manjoanao, mbola mila dinianao ahoana ny hampatonga anao tsy ho reraka, ahoana ny hampatonga anao matotra kokoa amin'izay amin'ny fanompona an'Andriamanitra, ahoana ny avokaranao bebe kokoa indray. Amena. Fa raha vao mandeha ila fotsiny fomba fijery miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mahavokatra. Tsy mahavokatra foana na le negativa foana jerena na le pozitiva foana. Ny pozitiva dia efa ampy foana. Fa tsy sanosy Paoly ka za ozy izy ataoko ohatran'ny mbola tsy nahazo io izy io le matanjaka. Azonao? Matanjaka izy manao an'io. Ataoko ohatran'ny mbola tsy nahazo ny tenako fa tsy olona reraka ny anao an'izany. Mbola tsy nahazo. Miletika ianao raha vao ianao sady reraka ny mbola tsy nahazo koa mivoaka vavanao. Fa olona matanjaka izy miteny an'iny ataoko ohatran'ny mbola tsy nahazo ny tenako. Fa ny any ataoko izy manadiny ny any aoriana. Miatrika ny eto aloha indray. Ty indray misy tena taona voafoana mena mamokatra ato anaty aty mbola tsy nahavokatra teo. Mbola tsy nahavokatra. Isy azao nge Paoly, ianao nge fa nipigadrana mbola mahavita azao soso eny fahamarinana izay ambaranareo izay fa tsy izay aloha ny ilaiko zao. Fa le fahamarinana mampandroso dia le fahamarinana milaza hoe mbola tsy nahavita, mbola tsy nahavita.
mbola tsy nanao ny tokony ho atao mbola vokatra bebe kokoa ho an'ny Kristy indray fa rehefa reraka ny fahamarinana ilaiko indray efa nahavita tena efa nampiasain'ny tompo mihoatra lavitra izy ihany nanambara zay nataon'ny tompo ao izy mihoatra lavitra efa nanao mihoatra lavitra noho izy rehetrarehetrako efa nanao mihoatra lavitra noho izy rehetrarehetra nefa tsy zaho izy fa ny fahasoavan'Andriamanitra niara-ny asa tamiko de vérité mifanohatra fahamarinana roa mifanohatra fa miara-dalana ary mifameno zany ihany koa ny tokony fiainany zanak'Andriamanitra amen ka tsy fantatro izay misy anao androany raha valaka ianao dia mibanjina ny Kristy Jesosy resahany raha ohatra ka efa hany foana indray fanaovanao azy ka efa tsy mahavokatra tsara tsony ianao efa lasa tsy mivaky loha le ray indray jerena le ianao tsy mahavita azy indray jerena le ianao reraka ianao le mbola manondratsondrana indray jerena dinidiniana dia ho hitanao fa misy équilibre ny fiainanao dia sady mahery vatanao ny mahavokatra ianao amen dia ny avatra ho antsika amin'ity andro ity hitsangantsika dia hidinidinika miaraka amin'ny tompo indray hoe aiza ho aiza ny etako zany ary Jesosy dia aizanao ahafahantsika mandroso anompoantsika ny fiangonan'Andriamanitra indray. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.